للبشر وهدية طوق النجاة والهادي للبشرية، في كل حرف ثواب بين السطور معجزات، في كل قصة جوا الكتاب فيها عظات. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falinitenay miarabantsika rehetra zay bola manaraka ny fandarana émission islamique spéciale Ramadan izay tantarantsika ny tantarany mpaminany Musa alayhi salam. Eto dia misy fanontaniana mipetraka hoe inona nahatonga ny anarany mpaminany Musa ho Musa alayhi salam, ary iza no nametraka an'izany anarana izany, ary inona ny tena dikany izany hoe Musa alayhi salam izany. Ny teny hoe Musa dia avy amin'ny teny égyptiana efa taloha be, zany hoe al-Qudama'u al-Masriun al-Qudama'u, zany teny hoe teny égyptiana efa taloha be tany no nahazoana an'izany hoe Musa alayhi salam izany. Satria araka ny hitantsika tantara fa Musa alayhi salam rehefa nalefa ny reniny natsipiny tao anatin'ny rano dia nitsipony zany nalainy vadiny Firaona teo amin'ny lapa izay nisy azy. Ka rehefa tonga izy tao amin'ny lapa dia dikany teny hoe Musa alayhi salam dia ilay avotra na hoe notsiponina tao anatin'ny rano, zay ny dikany hoe Musa. Ka io ny izana me io anarany io dia vadiny Firaona, satria araka ny hitantsika fa reniny izay nanary azy tao anatin'ny rano na nanipy azy tao anatin'ny rano araka ny tsindrimandry azony avy amin'ny Amasomantala, dia tsy afaka metaka ny anarany satria tsy mananjo amin'izany izy, fa napetraka ny Musa ary navelany nandeha nandalo tany amin'ny lapan'ny Firaona. Firaona ihany koa dia tsy mankateny Musa satria nanampaniriana andeha hamono ny Musa izy sy ireo miaramilany, fa araka ny vadiny no nanome lalina hoe aza vononareo izy fa ilaintsika zanaka, dia zany no nametraka ny anarana satria i Asia ny vadiny Firaona dia nakatia tanteraka any mpaminany Musa araka ny teny Allah subhanahu wa ta'ala alkaitu alayka mahabbatan minni, zany hoe nizaniza mijery ny mpaminany Musa dia milatsaka ao am-pon'ny fitiavana an'izany mpaminany Musa alayhi salam izany. Zany nahatonga anarany hoe Musa izay hoe ilay nitsoana tao anatin'ny rano, zay dikany Musa alayhi salam araka ny ireo al-Masriuna al-Qudama, ireo Egyptiana efa taloha be tany no namoaka an'izany anarana izany. Ny manaraka an'izany araka ny voalazantsika omaly dia fantany Musa alayhi salam tamin'ny alalan'ny reniny fa hoe izy zanaka Israeliana. Tsy vitany hoe izy zanaka Israeliana fa izy ihany koa io le vehivavy nampinono azy iny ihany no reniny ny tena niteraka azy. Ary teo izy tena nanomboka ny fankafantatra tamin'ny Haruna alayhi salam, zany hoe mbola rahalany ihany koa i Haruna alayhi salam. Ary tsy vitan'izany teo ihany koa izy nifankafantatra tamin'ilay anabaviny antsoina hoe Mariam. Jereo tsara fa tsy nisy mpaminany teto ambony tany izany hoe voalaza tao anatin'ny Korany ny fianakaviany iray manontolo, fa mpaminany Musa alayhi salam voalaza ao anatiny ny tenany, voalaza ao anatiny ny reniny, voalaza ao anatin'ny Korany Karim ny anabaviny, ary voalaza ao anatin'ny Korany ny rahalany. Zany hoe voalaza ao ny reniny izay hoe wa auhaina ila ummi Musa, io tena Allah subhanahu wa ta'ala nomena tsindrimandry ny reny Musa, zany hoe ny reny Musa efa voatantara ao anatin'ny Korany Karim. Rehefa avy eo koa mbola niteny ihany koa mahakasika ny anabaviny, zany hoe fakalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum, zany hoe le anabaviny ihany koa izy tamshi ukhtuka, zany hoe tena Allah subhanahu wa ta'ala rehefa nandeha anabavinao ry Musa, zany hoe mbola voateny ao anatin'ny Korany Karim ihany koa ny anabaviny izany Musa alayhi salam. Mbola niteny ihany koa wa hadha akhi Haruna akhi shdudni, zany hoe mbola voateny ihany koa le rahalany koa Haruna alayhi salam koa mbola voateny, zany hoe Musa voateny anatin'ny Korany, reniny voateny ao anatin'ny Korany, ny anabaviny voateny ao anatin'ny Korany, ary ny rahalany dia voateny ao anatin'ny Korany Karim. Izany rehetra zany dia fanomezam-boninahitra lehibe ho an'i Musa alayhi salam. Omaly dia fantany Musa alayhi salam
fa hoe izy isany zanakan'ireo israeliana ka nanomboka nifiditra tamin'ireo zanak'israely ary mandeha izy mifamangovangy amin'izany bany israely izany ary nomena anarina moa izy tamin'izay amir Mosa zany hoe prince Mosa satria izy mety handihy fanjakana aorian'ny fahafatesany Firaona. Fa eto kosa dia ho antsika rehetra Mosa alayhi salam dia tsy maintsy misafidy, manapa-kevitra izy safidy ijanona amin'ny qasr zay hoe lapa manina maizy azy zay petrahany miaraka amin'ny Firaona sa hiaraka amin'ireo bany Israely zay hoe ao anatina trano ofa, trano zay hoe ratsy, trano kely, tsy maintsy manapa-kevitra izy aiza no andehanana, ato amin'ny Firaona hiadana sa hiaraka amin'ny fahamarinana miaraka amin'ireo bany Israely. Androany no hitantsika hoe ohatrany ahoana no nataony Mosa tamin'izay fotoan'izay. Ary eto ihany koa ahitanao ny mahanao ianao, anao ihany koa dia tokony ny misafidy ihany koa eo amin'ny fiainanao hiaraka amin'ireo mpanao tsindrazo lena zay manana maizy azy manambola zay manakaramanao sa hoe hiaraka amin'ireo olona izay osa zay tsy manana maizy azy fa kosa manana an'izany fahamarinana zany. Zany no hitantsika amin'ity androany ity satria mpaminany Mosa alayhi salam dia nisafidy ary zany natonga ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam ny teny amin'ny hadisy manao hoe la yakun ahadukum imma in ahsana an-nas ahsana wa in asa'u asa'a walakin kuwattinu anfusakum in ahsana an-nas fa ahsinu wa in asa'u fala tazlimu. Zany teny ny mpaminany sallallahu alayhi wasallam zany dia miteny manao hoe aoka ianareo izy ny ray aminareo atsika rehetra zany mpino islam, aoka ianareo tsy ho mpanarakefa eo amin'ny fiainanareo. Raha ohatra ka manao tsara ny olona anankiray dia manao tsara ihany koa ianareo, rehefa manao ratsy izy ireo dia mirona any amin'ny aratsiana ihany koa ianareo. Wattinu anfusakum fa kosa lanjalanjao na fihezo ny vatateninareo fa ary ihany koa wattinu anfusakum zany fihezo ny vatateninareo aoka ianareo hanao amin'ny fahamarinana in ahsana an-nasa fa ahsinu, raha manao marina ny olona, manao ny hatsarana ny olona, manao hatsarana ihany koa ianareo, wa in asa'u fala tazlimu, raha ohatra ka manao aratsiana kosa izy ireo aza manao tsindrazolena miaraka amin'izy ireo ianao fa tsy maintsy misy décision zay tsy maintsy raisinao eo amin'ny fiainanao eto ambony tany. Ndaontsika hijerany rehefa teo amin'ny fahatandroana impaminany Mosa alayhi salam satria Allah subhanahu wa ta'ala efa niteny mihitsy ao anatin'ny Qur'an hoe walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin, hoe rehefa teo amin'ny fahatandroana izy nomeny Allah subhanahu wa ta'ala fahalalana, nomeny fahendrenana, nomeny anjara rehetra zany dia nirona tany amin'ny bany Israely ny fony ary niala tao amin'ny Firaona zay hoe niala tamin'ny fanangejana zay hitany andro amanalina iainany miaraka amin'ny Firaona. Ka ndray andro izy rehefa niditra wa dakhala al-Madina hoe Qur'an al-Karim wa dakhala al-Madina niditra tamin'ny toerana zay nisy anireo bany Israely. Wa dakhala al-Madina ta'ala hini ghaflatin min ahliha, izy niditra tao anatin'io tanàna zay nisy amin'ny bany Israely io dia niafina, zany hoe miafina izy so dia hitany ireo junody Firaona ireo miaramila amin'ny Firaona ny fidirany any. Fa ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. Izy rehefa niditra tao dia nahita olona anankiroa zay hoe niady, olona anankiroa zay niady, hadha min shi'atihi wa hadha min aduwi, ity ray ity izy dia avy amin'ny shi'atihi zany hoe avy amin'ny olona akaiky azy, avy amin'ny foko zay nisy azy dia avy amin'ny bany Israely, wa hadha min aduwi, ary ray ity izy dia avy amin'ny fahavaliny zany hoe fahavaliny avy amin'ny Egyptianina izay hoe miaraka amin'ny Firaona izany olona izany. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه, zany hoe niantso vonjy tamin'ny Mosa ilay olona avy amin'ny zanak'Israely zay nifampiniady tamin'ity Egyptianina ty. Fa wakazahu Mosa faqada alayhi, teo dia rehefa niantso vonjy zany dia noho ny fahasoran'ny mpaminany Mosa alayhi salam tamin'ny zavatra nanjoan'ireo vahoaka Israelianina nataony Egyptianina hatramin'izay dia tonga dia namely totondry, zany hoe nanome totondry anankiray Mosa. Fa wakazahu Mosa faqada alayhi, rehefa nahazo ana tondrondry indray mandeha zany izany lehilahy zany dia maty avy hatrany tsitradrano ny olona izany. Qala hadha min amali shaitan,
innahu lakum aduwwun mudillun mubin. Teo dia tsapany Mosa alayhi salam fa ny zavatra zay nataony dia avy amin'ny shaitany, zany hoe tsy nanadiady izy tamin'ny zavatra zay nataony ary tsy nanontany hoe inona ny zavatra nampiady anareo, iza no diso fa tonga dia nanao an'izany tontolo zany ka maty ny olona anankiray. Rehefa nanao an'izany dia nanenina impaminany Mosa alayhi salam ary nangataka fibebahana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ary ny teny Qur'an al-Karim tantarana zany ao anaty suratul Qasas manao hoe qala rabbi ighfir li faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim. Izy dia niantso vonjy tamin'ny Allah, nangataka fibebahana tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, dia nofafany Allah subhanahu wa ta'ala ny heloka izay vitany. Wa qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lilmujrimin. Teo ihany koa izy dia nanapa-kevitra i Mosa alayhi salam fa hoe manomboka zao dia tsy hanao tsindry lena amin'ny olona intsony ny tenako, zany hoe tsy hanao tao fa tsy maintsy manontany ary mahalala hoe inona zavatra nandalo zay vao miditra amin'ny adiny olona anankiray. Dia mbola mitoy ny Qur'an al-Karim manao hoe fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Zany hoe ny tao amin'ny toerana zay nidiran'ny Mosa alayhi salam tamin'ny bani Israel dia natahotra avokoa ny olona rehetra satria misy Egyptiana anankiray miara-miasa amin'ny Firaona dia maty. Zany hoe tsy maintsy hanao fanadiadiana Firaona iza namono ny Egyptiana io ary miomana zay ny olona nahavandoza tamin'ny fotoana io fa tsy maintsy hiady an'izany i Firaona. Khaifan yataraqqab, zany natahotra avokoa ny olona tao anatiny. Fa idha alladhi istansarahu bil ansi yastasrihu. Rehefa niverina tao indray Mosa ny ampitsony satria tsy mbola fantatra hoe iza ny olona izay hoe namono an'izany Egyptiana zany satria tsy nisy nahita fa niafina izy ireo taorian'izany. Dia fa idha alladhi istansarahu bil amsi yastasrihu. Rehefa niditra tao amin'ny tanàna indray Mosa fandroany ny ampitsony iny dia mbola lehilahy niady omaly iny, zany hoe lei zanak'Israeliana niady omaly iny mbola miady amin'olona hafa indray. Dia teo i Mosa alayhi salam nahafantatra fa hoe ity lehilahy avy amin'ny bani Israel ity mihitsy no olona efa tia ady, olona zay hoe tia zavatra tsy milamina izany olona izany. Ka niteny Mosa alayhi salam manao hoe innaka laghawiyyun mubin. Ianao dia olona zay hoe tsy azo ampina, zany tsy tokony ampina ianao. Dia rehefa niteny an'izany i Mosa alayhi salam dia natahotra iny lehilahy iny hoe i Mosa alayhi salam mety handeha hikapoka azy na tsy hanampy azy tsony. Dia rehefa Mosa alayhi salam nanatona azy ireo handeha hanasaraka dia niteny Qur'an Karim falamma an arada an yabtisha ala alladhi huwa aduwwun lahuma qala ya Musa. Rehefa hoe andeha hanasaraka izy no sady hanala le olona izay hoe avy amin'ny Egyptiana fandoany iny dia niteny le lehilahy avy tato amin'ny Israeliana. Satria izy natahotra everiny fa hoe Mosa rehefa namoaka an'izany teny zany dia andeha hamono azy na hikapoka azy. Dia izy niteny manao ya Mosa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wala turidu an takuna min al muslihin. Dia teo izy namoaka ilay secret, tsy nisy nahalala hoe iza namono le olona omaly fa teto kosa iny lehilahy zay mbola navotany Mosa alayhi salam omaly iny, teo izy namoaka secret satria natahotra rehefa Mosa niteny ianao olona be problème, ianao olona zay tia manao an'izany. Dia rehefa nanantona i Mosa dia tonga dia niteny izy ya Mosa aturidu an taqtulani, ory Mosa moavy ianao mila hamono ay koa tahaka namonao izany lehilahy zany omaly. Teo dia fantatra iny Egyptiana zay niady taminy teo amin'ny androany ty fa hoe Mosa alayhi salam zany no olona namono le Egyptiana omaly. Ka teo izy niazakazaka, nilomay mafy izy nandeha tany amin'ny Qasr, tany amin'ny lapa zay nisy Firaona, satria i Firaona niaraka tamin'ny Hamana, Karona, tamin'ireo Egyptiana, ireo karazany hoe ministra maro samihafa tamin'ny vanim-potoanan'ny Firaona nivory tao anatin'ny lapa hoe hanadiady hoe iza marina olona zay namono azy ireo ary aka fepetra mahakasika an'izany olona zany. Rehefa izy ireo anatin'ny fivoriana dia le olona iny niazakazaka mafy avy any nandeha niteny hoe ianareo ve mitady olona zay namono lay Egyptiana omaly. Dia tonga dia niteny zay Mosa alayhi salam, prince Mosa no namono azy araka ny tantaran'ireo Israeliana tao. Dia teo nanomboka gaga i Firaona fa iza marina i Mosa, inona no antony namono ny Egyptiana? Moavesy tsy Egyptiana, vao izy ny fanadiadiana, sokafana fanadiadiana hita fa
Mosa avy amin'ny Bani Israely. Niakatra ny atezerany Firaona satria nanao nandritra ny 30 taona izy namelona ny Mosa alayhi salam aizy ty tsy Egyptianina fa zanak'Israelianina. Ary nandritra ny 30 taona sy taona maromaro izy nanefa ny mamany Mosa alayhi salam tamin'ny fampinonoana Mosa sy ny fitaizana Mosa. Ary nandritra ny 30 taona izy very fa eo Mosa Egyptianina, zany hoe handimby azy amin'ny fanjakana. Nefa izy tsy Egyptianina fa zanaka Israelianina. Tezitra i Firaona tamin'izay fotoan'izay ary namoaka karary, namoaka didy fa hoe tsy maintsy vonoina Mosa. Nandritra ny 30 taona izy afaka nialana, zany hoe niala bala, zany hoe tsy matoko izy tamin'izy tonga tato an-trano, fa amin'ity androany ty kosa dia tsy maintsy ho fatoko. Ka namoaka didy Firaona, zay mahita Mosa dia misambotra azy ary vonoina i Mosa alayhi salam. Tamin'izay fotoan'izay rehefa izy nivoaka zany karary zany dia miteny Qur'an al-Karim manao hoe wajaa rajulun min aqsal madinati yasa. Nisy lehilahy zay niara-mivory tamin'ny Firaona tao dia niazakazaka mafy izy nandeha tamin'ny Mosa ary niteny izy hoe ya Mosa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Ry Mosa, ireo lohandona mpisorona miaraka amin'ny Firaona dia nivory izy ireo ary nakafepetra fa ndeha hamono anao noho ny famonoana olona omaly, dia anao izy mivoa ary miala eto Egypta aingana anao fa izy ireo hamono anao. Inni laka minan nasihin, zao izy manome anjakazany conseil ho anao, tsy maintsy mivoaka ny Egypta anao. Izay no nahatonga ny Mosa alayhi salam nivoaka ny Egypta, niala tao Egypta tamin'ny fahafatesany iny Egyptianina tsy fananiny izany minamaly shaitan, dia nivoaka tao izy. Dia miteny Qur'an al-Karim manao fa kharaja minha khaifan yatarakab qala rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin. Rehefa nivoaka tao izy dia nangovotra ihany koa, natahotra i Mosa fa hoe nafaty olona, ary Firaona miaraka amin'ny miaramilany rehetra dia handeha anafika an'izany Mosa alayhi salam. Dia teo izy nangovotra no sady natahotra ary niteny izy hoe rabbi tompo najini min alqawmi adh-dhalimin, arovy aho amin'ny reto vahoaka zay mpanao ny tsindry azo lena ireto. Zany nahatonga ny Mosa alayhi salam niala tao Egypta, nandeha nizotra tany Madiana, tany Jordanie. Ho hitantsika inshallah raha pitsy no toy ny ahoana ny fiainan'ny mpaminany Mosa nandritra amin'ny 10 taona tao Jordanie ihany koa, ary tao no nahazoan'ny mpaminany Mosa alayhi salam ny vadiny, ary mbola tao ihany koa no nahazoan'ny mpaminany Mosa alayhi salam ny afatra masina ka nirany Allah subhanahu wa ta'ala niverina Egypta iady amin'ny Firaona. Zay no hitantsika raha ampitso inshallah mahakasika ny tantaran'ny mpaminany Mosa alayhi salam. Fa eto zay dia maneho ny fisaorana ho antsika rehetra nanaraka ny fandarina mandra-pahatongavany zao ora farany zao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi بالله رب العباد سواه يبقى لنا طارق نور وخير لكل الحياة. قرآن كريم هدى للبشر وهدية ضوء النجاة والهادي للبشرية. كل حرف سواد بين السطور معجزات، في كل قصة جوا الكتاب في عظات.